Moka torolalana momba ny fananatany kosa Andriamatoa Ivra Oldin mpikambana ao anivon'ny CST isan'ny filompanorina ihany koa ny fikambanana Fafi 5 voambolana voafantana nandrafetana izany boky izany ary azon'ny olom-pirenena jifaina izy ity raha ny fanazavana azo. Hatramin'ny taona 2024 tsy latsaky ny 30 isan'andro eo ireo olona tonga mametraka fitarainana momba ny olana fananatany tonga eo anivony vao miara-misana ny fanajarana ny tany eo anivony CST. Ny tsy fahafantaran'ny olona amin'ny ankapobeny ny lalàna mifehy ny fananatany no mahatonga azy ireo hiara-ny olana eo amin'izay fananatany sy ny fanararotana eo amin'ny sehatra fananatany izay. Mba ahafahan'ny olom-pirenena malagasy tsy akanavaka mahafantatra ny lalàna mifehy ny fananatany dia namolavola boky torolalana tsotra momba ny fananatany ny CST Ivra Oldin sady filohan'ny fikambanana Fafi 5 izay mamitana ao anatin'ny 70 pejy monja ny lalàna mifehy ny fananatany. Zay moa zany ny toloako fikambanana nataoko teto dia le hoe Fafi 5 na Fafi 5 dia zay rehefa afaky dia tsy ilay namako teto raiso ny 5 dia ho raisitsika ny 5 dia ny hitato zany dia le ratsana 5 fananatany. Voalohany ny tsara ho fantatra momba fananatany amin'ny ankapobeny, faharoa ny fomba ananatany sy ny famorana azy, fahatelo ny tamin'mpanjakana sy ny fomba asoana azy, faefatra ny fitsara tamin'ny tety vohitra sy ny fitsara anaty tany eo anivon'ny fitsara anaty matio, fahadimy torolalana tsotra isoroana ny olana amin'ny fananatany. Tanjona zany dia mba ahafantara ny vahoaka izay tena tokony ho fantany mihitsy amin'ity resaka fananatany ity. Ohatra fotsiny voalaza ato zao hoe inona no atao hoe titre, inona no atao hoe kadasitra, inona no atao hoe karatany, aiza no andeha rehefa hanoratra tany satria misy ny olona manoratra tany eny amin'ny fokontany nefa tsy hany ny fanaovana azy. Hiparitaka manerana ireo toeram-pivarotam-boky manerana nosy ity boky torolalana ity izay azo jifaina amin'ny vidiny 5,000 ariary. 3,000 ariary kosa ny vidiny iray ny anivony foibe ny Fafi 5 Bohida. Ny CST Ivra Oldin izay kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 20 Desambra ho avy izao dia nanambara fa tafiditra ao anatin'ny hetsika fanasoavam-bahoaka tanterahan'ny Fafi 5 izao hetsika izao. Amin'ny herinandro ho avy io moa no hitokana amin'ny fomba ofisialy ny toeram-piasany mandritra ny fampielezan-kevitra ny kandida ary efa mametraka ratsana isa-pokotany andrindra ny fanentanana amin'ny manerana ireo fokotany 7 eo anivon'ny boriboritany fahadimy.